Amin'ny valora katrika izao fotoana ny lorana anao ny fampalalambavao faharoa eto fahitalavitra TV avy hatrany ara dia omenanao aloha ireo vaovao isany isongadina ny lohateny ao anatiny izay. Nandalo fampianoavana omaly ary dina kankana jiolapanao fanafiana amin'ny tampiadina. Ao anatin'ny lafiny ara-politika indray kosa vonina ary andray anjara amin'ny fifidianana rehetra izay tanterahana eto amin'ny firenena ny antoko TGV araka ny nambarany Andriamatoa Erasoamarimaka mpandrindrana ity antoko ity eto Analamanga. Tsy eto an-toerana fananainga ho an'ny Chine omaly anatrika ny fivoriana momba ny tontolo iainana izay tanterahana any Macao ny filohan'ny tetezamita sy ny delegasiona izay tarihany. Manatitra ny araba tompolasy tompovavy ary manasanao indray anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny vaovao ara-tsosialy ao anatin'ny vaovao samihafa jiolapanao fanafiana amin'ny tampiadina ary nosariny teo anivon'ny polisim-pirenena ary nandalo teo amin'ny fampanoavana omaly dina kankana anisan'ny jiolana no fanafiana maro tao anatin'ny 3 volana voalohan'ny taona 2012 ity tsarona ity. Jiolahy raindainy ary nandray anjara tamina fanafiana amin'ny tampiadina samihafa teto Andrenivohitra idina kankana. Fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapony nahafantarana fa idina kankana sy ny tariny rehefa mitsabola tao amin'ny hopitaly izy ny voasambotra ny 12 martsa lasa teo. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny polisym-pirenena dia anisany nanafika ny tombo fivarotana solika Shell etsy Anosizato ity jiolahy ity. Anisany nandray anjara tamin'ny fanafiana tokantrano roa mifanao ambony ambany teny Tsiadana izay nitranga ny 7 volana janoary ihany koa idina kankana. Raha tsy aivina dia nirofin'izy ireo tamin'izany ny vola mitetina 7 hetsy ariary miampy fitaovana samihafa. Mbola ekipan'ny dina kankana ihany koa ny voalaza fa nanafika tokantrano iray teny Manakabahiny ny 25 volana janoary teo. Tamin'izay dia nanao akanjo ny mpiasan'ny jirama ny roa ary dina kankana kosa nanao akanjo tsotra ary nitondra faktura ny jirama ary nilaza tamin'ny tompotrano fa hijeriny zavatra tsy mety amin'ny rano izy ireo. Vola mitetina 100 tapitrisa ariary sy volamena no nirofin'izy ireo tamin'izany ary ndray tendro tamin'ny mpiasa vavy tao amin'ity tokantrano ity ry dina kankana tamin'izany. Fantatra fa efa voasambotra ilay mpiasa vavy sy ny namany roa ary efa nahiditra ponja. Idina kankana kosa natolotra ny fitsarana omaly 12 martsa.